Anio alady faraiky amin'ny telopolo ny volana janoary alady farany amin'ity volana tia izay andiniantsika ny loha hevitra hoe maneo ny mahandriamanitra azy ny tompo alady faefatra manaraka ny epifania ny sampana vefel mainty molalo no mitarika atsika amin'izao fanompoam-piavahana izao ry havako ary dia andeha nomana ny foamam-panahintsika isika hiatrika ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Hiderasany ny voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakitsika miaraka ny salamo 520 manontolo hotoizantsika amin'ny hira izay efa voalahatra ao amin'ny fandarana izany avy eo. Salamo 520. Salamo 520 vakina miaraka amin'ny anaran'i Jesosy rehefa hitantsika izany. Ny lanitra dia mitory ny voninahitr'Andriamanitra ary ny avakavaka dia manambara ny asan'ny tanany. Ny andro dia samy asiny ary ny alina dia samy manarana amin'ny alina mandimby azy. Tsy misy teny na fiteny miasa anefa tsy sady tsy reny ny foana. Ary ny teny dia miatra ny farantsy rehetra izao. Trano lay ho an'ny masoandro no nataony teo aminy. Ary ny masoandro dia tahaka ny mpakavady trano fandriana sady vary tahaka ny anaman'antsika hazakazaka. Avy amin'ny faravodilanitra ny fisahana ary ny alehany dia hatrany amin'ny farany koa. Tsy misy takona ny hafanany, tsy misy tsiny ny lalàny mahavelona fanahiny. Matoky ny vavimbelona ny Jehova, mahendry ny fitetsitra, mahitsy ny fitsipika ny fomba, mahafaly madio ny Jehova, Jehova maharitra mandrakizay, maro na fitsipika, eny mahitsy avokoa. Irina noho ny volamena ireny, eny noho ny volamena tsy maro betsaka azy, mamy no tantely, eny noho ny tantely ny tete avy amin'ny tototra. Manoko ny mao dia azavainy ireny, ary misy veriny ireny ho an'ny tandrina ireny. Raha ny fahadisoany na izy aloha mahalala izany, ataoko tsy manatsiny aho amin'izay tsy fantatra. Arovy ny mpanomponao tsy ho azo mpiavonao. Aoka tsy hanapaka ireny, dia marina ho tokoa ny tsy hanatsiny amin'izay fahadisoana lehibe. Aoka ho teny ny vavako tsy ny fisainy foko samy akasitrahana eo masonao Jehova, vadiko laviko sy mpanavitray. Amen.
ny dera ny laza ny voninahitra no atolotrainao ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masina noho ny fitiavanao Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy anay no tantaninao zahay no vombininao zahay ka nahatratra zao anio zao ka velona trapamonjena toy izao tokoa zahay ary tsy noho ny herinayna ny tanjakainy na toy izao anay fa noho ny fitiavanao eny noho ny fitantananao mahasoa indrindra ry tompo Andriamanitray noho ny fidiananao anay tamin'ny rano Jesosy Kristy mba ho olo mba hovao ary mba ho zanakao Andriamanitra tonga eto ary zahay Jesosy amin'izao fotoana izao ka manolotra ny dera laza voninahitra ho anao mendrika izany tokoa ianao koa mianta aminao zay fanahy masina amasino zahay tario feno ny fantompovahana izay ataonay mba ho antitra kasitrahanao amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izao vavaka izao ilay nampianatra anay ny vavaka manao hoe ray izany an-danitra ho amasinina ny anaranao tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany taky ny any an-danitra mianainy ny anasazanay mamelany elokay taky ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay mifankapanany anafana ny rasy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen mipetraka amin'ny fiangonana Amaky ny tenin'ny soratra masina sika tompoko ny sokafiny baibolinareo ao amin'ny mpanjaka faharoa any amin'ny pejy fa 470 raha mitovy ny baibolitsika mpanjaka faharoa toko fahadimy raisina amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny 720 farany mpanjaka faharoa toko fahadimy raisina amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka faranana amin'ny 720 farany rehefa hita izao amaky azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary niverina nakao aminy ny lehilahin'Andriamanitra izy ny amin'izay rehetra nanaraka azy dia tonga tao ary nitsangana teo anoloany ka nanao hoe indro fantatro fa tsy misy Andriamanitra amin'ny tany rehetra afa-tsy ato amin'ny Israely ihany koa masina ianao raiso ny saotra aterin'ny mpanomponao fa hoy izy raha velona koa Jehova zay nitsanganako teo anatrehany tsy andray mihitsy aho ary nanery azy andray izy nefa tsy nety Elisa ary hoy namana masina ianao tsy omena tany zakan'ny apondra roa va izao mpanomponao fa ny mpanomponao tsy mba nanatitra fanatitra dorana na fanatitra hafa intsony
ho amin'Andriamanitra hafa fa ho an'i Jehova ihany. Nefa ny amin'ny ireo zavatra ireo dia aoka avelan'i Jehova ny eloko ny mpanomponao. Raha ny tompoko miditra ao hatramin'ny rimona hiankohaka ao ary mitena amin'ny tanako ka mba miankohaka ao hatramin'ny rimona ao. Raha miankohaka ao aho, Jehova amin'ny amela ny eloko ny mpanomponao amin'izany zavatra izany. Ary hoy izy taminy mandehana soamantsara. Ary dia niala taminy izy ka lasa lavidavitra fa hoy Gehazy zatoviny Elisa lehilahyn'Andriamanitra, indro ny mpanompoko namela fotsiny ity namana Siriana ity ka tsy nandray tamin'ny tanany izay zavatra nentiny. Fa raha velona koa Jehova dia niazakazaka nanaraka azy aho ka handray zavatra aminy. Ka dia lasa Gehazy nanaraka ny namana, ary ny nitazany namana avy niazakazaka nanaraka azy izy dia niala faingana tamin'ny kalesy hitsena azy izy ka nanao hoe tsara ihany fa, ary hoy izy tsara ihany, kanefa ny tompoko naniraka ilaza hoe indro ankehitriny misy zatovy roalahy amin'ny zanaky ny mpaminany tonga ty amiko avy any amin'ny tany avoanan'ny Efraima. Koa masina ianao ome talenta volafotsy sy fitafiana indroa miovy izy, ary hoy namaly aoka handray talenta roa ianao. Ary nanery azy izy sady nameny talenta volafotsy roa tao anaty kitapo roa mba amin'ny fitafiana indroa miova, ka nampitondrainy ny zatoviny roalahy izany, ary ny nitondran'izany teo alohan'ireo. Fa noho ny tonga tao amin'ny avony izy dia nalainy teny tanany izany ka napetrany tao an-trano, dia nampandehaniny ireo ka dia lasa izy. Fa Gehazy kosa niditra ka nitsangana teo anatrehan'ny tompony. Ary hoy Elisa taminy, avy taiza ianao ry Giana? Dia hoy izy, tsy avy taiza ny mpanomponao. Fa hoy kosa Elisa taminy, tsy niaraka taminao ihany va ny foko tamin'ny odinanao niala tamin'ny kalesy hitsenanao raha lehilahy? Moa andro fandraisam-bola na fandraisana fitafiana na tanin'oliva na tanim-boaloboka na ondry amanosy na omby na ankizilahy na ankizivavy va izao? Koa ny abokanina mana dia niraikitra aminao sy ny taranakao mandrakizay. Ary niala teo anatrehany izy ka indro boka fotsy toy ny ira-panala. Amen. Mbola itoy ny vakiteny. Hotohizantsika ny famakinan'ny soratra masina. Izany dia hita ao amin'ny bokin'ny epistily faharoa nosoratan'i Petera. Epistily faharoa nosoratan'i Petera, toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1:20. Petera voalohany, toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1:20. Izany dia milaza ny fiarabana sy ny fananarana mba hitondra tena miendrika ny kristianina amin'ny anaran'ny Tompo. Simona Petera, mpanompo sy apôstôlon'i Jesosy Kristy, mamangy izay efa nahazo finoana, soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy, Andriamantsika sy mpamonjy. Ampitomboina ho anareo anieny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Tompontsika. Efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilainy antso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Ary izany natanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra mba ho tonga mpiray amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa avy nanandositra ny faholotona izay eo amin'izao tontolo izao.
noho ny filany. Koa noho izany dia manaova izay zotom-po rehetra kosa ianareo, ka amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjatsaina, ary amin'ny fahatanjatsainanareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalanareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha hanananareo izany zavatra izany sady hanananareo betsaka dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy havokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy tompontsika. Fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa dia toa jambo ka tsy mahajery lavitra sady nanadino nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy. Ary amin'izany dia mahazo toa kokoa ry rahalahy ampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay. Fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay izay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Amen. Mbola itony vaky-teny. Zao tsika dia maky ny marika ataontsika eo am-pitsanganana izany. Marika toko voalohany 5 ka hatramin'ny 5. Ary nisy boka nanatona azy ka nitaraina taminy sady nandoalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe: raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy dia honena azy ka naninditra ny tanany dia nanindry azy ka nanao taminy hoe: mety aho, madio ianao. Ary niaraka tamin'izay dia niala ny abokana ka dia nadio izy. Ary namepetra azy mafy Jesosy dia nampandeha azy niaraka tamin'izay ka nanao taminy hoe: tandemy tsara, mba tsy hisy ho lazainao ana amin'iza na amin'iza, fa mandehana amin'izay ho misorona, mba manatera ny fahadiovana ianao, izay nandediny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Nefa lasa lehilahy ka nilazalaza sy nampely izany zavatra izany dia tsy nahazo nihiditra nihiarihary tao an-tanàna intsony Jesosy, fa nitoetra tany velany tamin'ny tany foana izy, dia nanatona azy ny olona avy eny tontolo eny. Ray masino manamasina amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Iombavaka antsika tompoko, sotranao zay Andriamanitra rainay ao, rainay amin'ny alalan'i Jesosy tomponay, fa menao ny teninao zahay, voatetika amin'ny teny malagasy, azahoanay tsirairay aby, mandinika ary mijoro amin'izany teny masinao izany. Mangatakary ny fanainao masina izahay mba hazahoanay miala ny fahabokana rehetrarehetra, na ara-panahy na ara-batana, ka mimpanomponao izay tondra ny teninao koa, tarehany fanao masinao. Tsy laza afa-tsy izay sitraponao riry any dia ny teny masinao izany. Izay rehetra koa tonga mivavaka eto an'io, sokafo koa ny vavahady-tsainay tompo, azahoanay mandray an'izany teny masinao izany. Anaran'i Kristy Jesosy nankatana izany. Amen. Sivifolo amby zato, andiny voalohany.
aminareo izay malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ny fahasoavany mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Epistily faharoa any fiangonana izay nisoratan'ny Petera. Misy karazana epistily atao hoe epistily ho an'ny rehetra na epistily katolika. Ny hoe katolika dia ho an'ny rehetra ny dikany maneran-tany. Epistily ny Petera voalohany faharoa ny an'ny Jakoba ny an'ny Joda, ireo epistily telo an'ny Jaona, ireo zany ny atao hoe epistily ho an'ny rehetra, zany hoe tahaka ny taratasy teny mita na circulaire na ely tamin'ny fiangonana rehetra, na ely tamin'ny mpino rehetra, tsisy anara-piangonana fa dia nalefa ho an'ny rehetra. Zay mahatonga azy antsoina hoe epistily ho an'ny rehetra zany. Olona efa mino nanoratan'ny Petera, olona efa manam-pinoana, olona efa mpiombona antso. Zay mahatonga ny Petera milaza hoe Simona Petera mpanompo sy apôstôlin'i Jesosy Kristy mamangy izay olona rehetra efa nahazo ny finoana soa tahaka anay. Olona efa mino zany ny anoratana. Ny zava-dehibe mpahafantarin'ny Petera dia ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra, ny maha-Andriamanitra ny tompo. Vakitsika ny Petera faharoa toko voalohany andinin'ny fahatelo. Petera faharoa toko voalohany ny andinin'ny fahatelo. Petera faharoa toko voalohany andinin'ny fahatelo. Vakitsika efa nomena herinandro. Andriamanitra rehefa maneho ny maizy azy, manome antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka n'Andriamanitra. Andriamanitra zany manome avy amin'ny heriny fiainana rehetra sy ny toe-panahy tsara rehetra. Le hoe toe-panaraka n'Andriamanitra io dia fanazavana amin'ny teny hoe eusebia na eusebe. Ny hoe zany dia tsara, midikany hoe ohatra hoe eugène, ny hoe tsara ny gène teraka, olona tsara pahaterahana midikan'izany. Ny hoe zany milaza zavatra tsara amin'ny teny grika. Fa ny sebasy zany dia milaza respect, fankatoavana, milaza tahotra na crainte. Ny eusebe zany dia toe-panahy matahotra n'Andriamanitra ny dikany, manana toe-panahy tsara araka n'Andriamanitra ny dikany. Zay zany dikan'izay ho an'izay manana zay anaran'izay. Olona fatra-panadra n'Andriamanitra natao hoe eusebe na eusebia, manana antsoina hoe piété. Zay ny dikan'izay. Olona motona be zany zany, manana an'izany izany eusebe na eusebia zany amin'ny teny grika zany. Ka io le nomen'Andriamanitra ho Petera hoe fiainana rehetra sy ny toe-panahy rehetra sy araka n'Andriamanitra. Azavain'ny Petera avy eo ny fomba rehetra ahatongavana amin'io. Io hery no mahatonga ny firehetina amin'ny finoana, mahatonga ny olona piray amin'ny fomba n'Andriamanitra. Ka na jentilisa na kristianina dia tafaray ho zanak'Andriamanitra, mandray ny teny fikasana, tafiala amin'ny faharatsiana. Zay le tenen'ny Petera eto. Ka ny fomba ahatakarana ny toe-panaraka n'Andriamanitra izay mefara amin'ny fitiavana no hitantsika amin'ny andin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahafito. Misy parcours eo anankifito eo mba vakitsika le izy andin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahafito. Ho amin'izany dia manao Jesosy tokoa rehetra ka amin'ny finoanareo dia manoa ny fahatanjahana, ary amin'ny fahatanjahantsainareo dia fahalala, ary amin'ny fahalanareo dia fahamonam-po, ary amin'ny fanonomponareo dia faharitana, ary amin'ny faharitanareo dia toe-panaraka n'Andriamanitra, ary ny toe-panaraka n'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary ny fitiavana ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Io zany misy dingana maromaro, dingam-piainana nehoanan'le fiainana sy toe-panaraka n'Andriamanitra. Fiainana sy toe-panaraka n'Andriamanitra dia amin'ireo zavatra ireo. Mila manana fahazotoana nareo, mila mirehitra ianareo i Petera
zele mihitsy ny dikan'izany mba tonga ny finoanareo zany atanjaka. Rehefa zelenareo mazota amin'ny finoana dia mahazo natao hoe fahatanjahantsaina. Le fahatanjahantsaina resahana eto dia olona ambony moral, ambony saina, tsy mety resy. Izay le fahatanjahantsaina eto, resaka moral ambony io, olona madio saina. Ary rehefa manana n'io fahadiovansaina iny fahatanjahantsaina io dia mitombo fahalalana. Ny olona maloto saina dia tsy mahatakitra mandrakariva ny fahalalana araka n'Andriamanitra. Ary azo adinoina zay. Fa mila saina matanjaka, mila moral ambony, mila fahambonian-tsaina ny fahalalana araka n'Andriamanitra. Tsy resaka diplôma io, fa resaka fitsokafana ara-tsaina. Rehefa mahazo fahalalana araka n'Andriamanitra ny olona dia mahazo natao hoe fahononan-tena. Io fanonan-tena io na fahononam-po io fahaizana mionona tsy isan'ny toetra n'Andriamanitra. Fifehezan-tena io natao hoe self control. Io le fifehezan-tena tsy fahalalana mampieboebo araka ny Saint Paul fa fahalalana. Rehefa manam-pahalalana ianao voafetra ny zavatra azonao resahana. Ary zay no manahirana amin'ny olona miteniteny foana eto sy aroa miseho manam-pahalalana. Amin'ny fahalalana araka n'Andriamanitra, arakaraka ny tomboan'ny fahalalana ny voafetra ny zavatra azonao resahana. Satria mety tsy ho takatry ny olona, mety manafotona olona. Fa ny lamaody amin'izao fotoan'izao zay miseho manam-pahalalana dia bevava. Afangaron'ny olona atao hoe bevava sy ny manam-pahalalana. Dia zavatra tsy mifandray mihitsy io raha misoratra masina. Soratra masina miteny mandrakariva amin'izao andro ankehitriny izao dia zay manam-pahendrena dia ninona? Angina. Arakaraka ny ahalalany fahalalana tsy mampitemy ny olona. Izay ny ara-tsoratra masina. Fa reny be resaka eraky ny tampo-tanety sy eraky ny eny aman-jery sy ny sisa reny tsy fahalalana araka n'Andriamanitra reny. Fa ireny natao hoe fahalalana mampieboebo. Zay mahatonga ny Paoly apôstôly aorian'ny fahalalana dia fionoana. Ary zay ny mariny. Rehefa manam-pahalalana tsy hiteniteny foana. Ny tsika dia zatra miteny zavatra tsy fantatra. Aretina mihitsy io amin'ny andro ankehitriny. Mamorony ianao resaka momba ny tsy haiko na fiara. Ny olona rehetra dia manan-kolazaina amin'ny moteran'ny fiara idoly izy ary mbola tsara nanokatra kapô. Fa izy dia miresaka momba n'io. Miresahana momba ny avion mamorona resaka tsy tokotany eto raha naprofan'izany. Fa mamaly daholo ny olona miresaka momba ny avion na ny moterany resahana. Dia ohatr'izay daholo ny hitantsika na amin'ny aina aman-jery ary. Dia tsy nanao akory notion na lalàna na droit izy dia manajava momba ny lalàna. Tsy izay no fahalalana araka fa mampisy fiononam-po. Arakaraka nanao fahalalana natanao fifehezan-tena hoe tsy tokony resaka an'io fa tsy fantatro io. Zay fantatro ihany ny resahana. Izay mahatonga ny Petera apôstôly avy eo miteny hoe rehefa nananao io fahononam-po io dia manana perseverance na ny faharetana ianao. Tsy mampitrifana io fa vao mainka ianao manana faharetana. Ny zavatra nydehitreretinao hitranga foana. Dia tanteraka ilay Andriamanitra tsy andro ny hafa, androko ihany. Ny olona manam-pahalalana, manana fifehezan-tena dia manana faharetana. Andrasany foana ianao. Izy tsy milangalanga. Fa ilay zavatra niteneniny tsy maintsy tanteraka satria izaho amin'ny analizy nataony. Fa ny olona amin'izao tsy manam-paharetana dia manjary manao tao foana izy. Dia rehefa manana faharetana ianareo zay vao tonga le Ezebia. Zay vao tonga le toe-panahy tsara araka n'Andriamanitra. Zay toe-panahy ambony indrindra amin'ny toe-panahy rehetra io tenenina io. Toe-panahy araka n'Andriamanitra. Ary rehefa nananao io dia tonga le fitiavana ny rahalahy. Le fitiavana ny rahalahy zany eto fitiavana ny mpiray finoana. Fileo na filia. Io zany dia fitiavana misy satria mpiray tanàna, satria mpiray fiangonana. Ary io ny ananan'ny olona rehetra. Fankaty satria mpiray antoko, mpiray andiany, mpiray zao.
ka tsy mijanona eo Petera fa amin'ny fitiavana ny rahalahy dia mitohinina le fitiavana ny olona rehetra io natao hoe agape fa ny ankamaroan'le fitiavana resantsika dia filea avokoa misy satria tiako satria ray aman-dreniko tiako satria manome goûter tiako satria bogos misy satria ao ambadika ao fa ny fitiavana rehefa misy toe-panaraka n'Andriamanitra io i Petera fitiavana amin'ny olona rehetra le agape io resana zay le teneniny i Petera eto amintsika efa nomeny herin'Andriamanitra atsika ny fiainana sy ny toe-panaraka n'Andriamanitra miainga amin'ireo zavatra ireo hoe rehefa mazoto ny finoanao matanjaka ny sainao manana sainy ambony ianao dia miteraka fahalalana iny ary rehefa manana fahalalana tsy mieboebo fa mandiny tena mahonina mahafetena ary rehefa manana fifehezan-tena dia maharitra tsy manao tao foana tsy malaky mandeha fanapahan-kevitra tonga aminao le toe-tsaina toe-panaraka n'Andriamanitra zay misy fitiavana ny rahalahy nefa koa fitiavana ny olona rehetra misy olona anankiroa ampitay atsika mpanjaka faharoa toko fahadimy olona anankitelo manko Elisa Namana ary Geasa Elisa dia lehilahy n'Andriamanitra mpaminany manana ny sekolony mpaminany tamin'ny fotoana io zany efa nisy natao sekolony mpaminany zay karaha ohatrany hoe fianarana pastery io zany fa mpaminany i Namana gentilisa avy any lavitra be any nanana mindevy Hebreo na Israelita ozy le ndeviny hoe mandana mankana aminay any ianao fa any misy mpaminany afaka manasitrana an'io tsy nanaiky izy aloha aveo farany nandeha ihany izy rehefa nandeha izy dia mandana mandroa impito amin'ny on'ny Jordana hoy izy Elisa le on'ny Jordana tsy dia madio hoy izy Namana koa rano maloto io kon izy nanao amin'io any aminay misy rano madio hoy izy nandeha vaviny hoe mandana ihany ianao zavatra tsotra be zany ve tsy ataonao fa ianao ne olona boka fa sao dia mbo sitrana tsoboka atao izy dia sitrana niova fo Namana eto ny tena misy Andriamanitra ozy izy nanetry tena izy na dia komandy ambony ny miaramila Sirianina aza izy hoe hitondra tany mihitsy aho entoka any aminay any amin'ny tany ihany mivavaka ozy izy eo manao fanatitra zaho izy tsy hanao fanatitra amin'Andriamanitra hafa tsony niova fo tanteraka izy dia eo izy tamin'ny Elisa hoe ty ny cadeau be dia be volamena volafotsy za tsy mandray ozy Elisa za tsy mandray fa n'Andriamanitra ihany ny voninahitra zay ny toe-tsain'ny olona anankiroa dia Namana miteny hoe tsy indraindray mbo manaraka ny patronko ihany miankohoko amin'ny sampony patronko ka aza mena tsiny fa ino mo fanompoana ihany iny fa za tsy vavaka amin'ny sampontsony fa le patronko mba mandeha dia mba mandeha kely tsy manina ozy Elisa fa ianao ne tsy manao fa manatitra azy fotsiny ary zay le fisainan'ny olona rehefa mivoatra mahalala fetra mahalala amin'ny olona manana toe-tsaina ambony mahalala mampiavaka eto amin'ny asa eto amin'ny vavaka no ny asa dia manao io patronko io ajaiko io fa ny atao amin'ny foko ato hafa Jehova ihany no tompoko zay le olona nanjary nanana fahalalana esprit de discernement i Namana hoe eto ny tokony ataoko eto ny limity eto ny refy eto tsy azoko atao eto ny tsy azo anoarana zay le olona manana toe-panaraka n'Andriamanitra mahalala ny fiainana rehetra zay Elisa zay Namana Elisa tsy nentina ndray mihitsy fanomezana tonga ndray nefa ny Geasa io akizy tezainy Elisa zatovo mba ho manina sao dia mbola asa mpaminany hitany maty antoka be tsy naka an'le fanomezana sarobidy tary izy hoe le patron koa izy ohatrana fa afaka olona efa omena fotsiny ty sady ty olona ty tsy ho hita tsony inany nataony nanaraka izy misy adino le patron koa manko mitaiza akizy maromaro fa izy tsy mila fa le akizy mila dia iny ara ozy izy vola amin'ny kitapo mihitsy namen'le olona tadi fa natao hoe talenta dia vola amin'ny kitapo fa tsy hoe talenta ray roa telo talenta roa nody izy nitondra le izy naterina mihitsy izy satria tsy zakany avy Elisa hoe Geaza avy taizana tsy taiza ary zay le famaliana zany avy taiza moa anao teo ihany aka
nefa efa lasa lavitra tany Sabonamo milaza hoe teo ihany ny dralahy. Tezitra Elisa hoe tsy fotoana fandraisam-bola nge izao mba misy fetra ny zavatra. Raha mandray volo io tsika manjary eritreretin'le olona hoe vidina le fahasoavana. Ina nge olona mbola voaneo voafo tsy tokony mbola nandray an'izany tsika ahafantarany fa Andriamanitra tsy mila zavatra. Diso ianao naka an'izany. Ina ny sazy nomeny Elisa azy moa nomeny Andriamanitra azy? Le abokanina mana nifindra tamin'le ry. Ary zay le olona tsy malala onona. Io fahonona am-panahy io tena angata io ny olona tsy malala onona. Te anambe, te anona zao dia manjary very. Tsy malala onona, ilaina ny toe-panahy araka n'Andriamanitra. Efa nomen'Andriamanitra tsika io izy fa iaino amin'izay. Izay le nyresantsika hoe ho Petera hoe efa nomeny herin'Andriamanitra tsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka n'Andriamanitra. Fa misy tohiny amin'ny fahalalana ilay niantso atsika tamin'ny voninahana sy ny fahatsarana. Ny zavatra faharoa zany dia tsy vitany manome tena fiainana sy toe-panahy tsara Andriamanitra fa manome koa izy fahalalana tsara. Manome fahalalana tsara izy. Manome fahalalana tsara izy. Ary eo amin'ny kristianina zonan'io zay manana ny Kristy zany dia manjary manana fahalalana ny zavatra rehetra. Piray amin'ny fomba n'Andriamanitra afaka mandositra ny faholotona rehetra. Rehefa manana fahalalana tsara io ianao lasa tsy tafapetraka fa mahavokatra. Ovakitsika ny Petera faharoa ihany toko voalohany ny andinin'ny fahavalo. Andinin'ny fahavalo. Ovakitsika hoe fa raha ananareo zany rehetra zany sady ananareo betsika tsy avelan'izany ho malaina na tsy hahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara amin'ny Jesosy Kristy. Rehefa manana an'ireo fiaina sy toe-panahy ireo ianareo tsy avelany mipetrapetraka, tsy tafapetraka ianao. Zany nge antony mahatonga antsika tsy tafapetraka any an-trano na dia misy ny aretina. Aingany mba ho zany tokoa aloha fa tsy zavatra hafa ilay tsy mahapetraka any an-trano dia tsy maintsy mamokatra ianareo izy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra. Vakitsika indray ny andinin'ny fahasivy. Fa zay tsy manana izany zavatra izany kosa dia toa-jamba ka tsy majery lava sady manadino ny fanako. Raha vao tsy mahalala ny Kristy ianao, tsy manana n'ireo zavatra voatanisy etsy ambony dia manjary toa-jamba, tsy mahatsinjo lavitra, malaky manadino ny zavatra tsara rehetra. Adino fa olona midiovin'Andriamanitra, olona efa namondrana fo, adino io, mora adino io. Adino daholo ny anaovana batisa, adino daholo le lokalokana hampandray, le mahadekona rehefa tsy hanananao le fahalalana tsara ny Kristy. Rehefa tsy hanananao io. Vakitsika ny andinin'ny fahafolo sy ny faraika ambin'ny folo. Ary amin'izany dia mahazo tokoro rahalahy. Ampitoetra ny fiantsona sy ny fidiananareo. Fa raha manao zany zavatra zany ianareo dia tsy ho tafotoana mandrakizay. Toy izany nanomezana malalaka ho anareo fidirina amin'ny fanjakana mandrakizay zay any Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy. Ok ianareo azoto ampitoetra ny vocation sy ny élection. Ianao zany sady nantsona ny fidina. Mafy be zany sady voantso no voafidy. Tokony tsarotsika mandrakarivo fa tsy misy olona manatin'Andriamanitra raha tsy mahazo ny zavatra roa reo. Sady voantso ianao ny fidina. Zay mahatonga mibatisa miteny mandrakarivo pastera hoe anakaza matahotra efa niantso ny anaranao io Andriamanitra io zany dia miantso ny anaranao ary mifidy ianao. Azy adino mandrakariva zany fa ianao dia olona voafidy sady olona nantsona. Raha vao adinonao zay dia very le fahalalan'i Kristy. Raha tadidinao zay dia tsy tafotoana mandrakizay ianao fa ianao ny safidina tanatin'ny maro ary izy io adinontsika. Firy moa ny olona mandefa vavaka amin'ny hainao manjery eny amin'ny arabe. Mbola misy olona tsy mankana am-piangonana ihany. Zay nge ny dikan'io hoe tsy mandaitra amin'ny sofon'io, tsy mandaitra amin'ny mason'io fa matoy ianao tonga ato ianao le voantso sy voafidy. Atao foana ny tafika masina ka
efa 200 taona ange nidiran'ny filazantsara teto e. Ary ho avy ny andro engane ka androso Madagasikara, fa rehefa mandroso Madagasikara tadio tsara fa ny ienany ray ny mpivavaka, satria lasa materialiste amin'ny olona tahaka ny Europianina nge izy nampianatra antsika ny vavaka. Europianina nge maizintsaina be tamin'ny Moyen Âge zany resaka sorcier, chasse aux sorciers fatantsika zany amin'ny histoire. Fa rehefa nidiran'ny fivavahana izy nandroso be, adino le fivavahana. Ka any Europe dia tena mitombona hoe olona voantson'Andriamanitra ihany mandeha mivavaka, fa ny olona rehetra tsy mandeha. Dia izay no mahatonga ny fiangonana tsy mety fen'io, satria tsy voantso, tsy voafidy. Ka na en'ny sofiny ary io tsy mandehatra amin'io. Zay mahatonga toriana foana amin'ny filazantsara fa tsy mety tapitra toriana, satria izy io zany misy fiantsoana sy fifidianan'Andriamanitra. Na mampiteny mihitsy nge ndraindray hoe nga tsy hitan'io fiangonana io, hitan'io fa tsy voantso izy, tsy voafidy io. Ndraindray manahirina aminay manao aumônier militaire hoe nga tsy hitan'le olona le fiangonana akaiky eo ko mbola ilana aumônier, hitan'io fa tsy mankao izy. Fa mila antson'Andriamanitra. Ny teny hoe ecclésia dia avy amin'ny teny hoe ex ny dikan'izay. Sy teny hoe ecclésia nazahoana ny teny hoe col amin'ny teny anglisy, kaleo fiantsoana. Ny fiangonana dia olona voantso niala tatsy mankatsy, zay le extraordinaire, expatrié. Fiangonana dia le aigle io ecclésia. Zay mahatonga hoe voantso niala tamaizina mankana amin'ny fahazagana mahagana. Misy fiantsoana sy fifidianana. Zay le Andriamanitra manome fahalalana. Ary zay mila mahafantatra amin'ny Kristy sika mahazo fahalalana. Amin'ny marika toko voalohany vakina teo dia le boka tena mahafantatra amin'ny Jesosy Kristy. Raha mety ianao, raha sitrakao dia mahay manadio ahy ianao, fa miankina aminao le izy. Zany finoana ambony tao amin'le boka. Raha mety ianao, si tu veux, zay no mao, dia hainao io. Zay le fahalalana Kristy io. Kristy hoe mety je vais, dia sitrana ianao dia sitrana. Ary zay no ataontsika rehefa mahalala ny Kristy sika amin'ny olana rehetra mandroantsika, dia afaka manao vavaka tahaka izany. Raha mety ianao mahay mamaha amin'ity olana manjoa ty, dia hiteny aminao hoe mety je vais. Ary zay le izy hoe Andriamanitra dia vonona mandrakariva rehefa manana fahalalana tsara asy ianao. Ary izy no mandidy atsika. Mba sokafantsika hoe Jaona toko 5:10. Ny andininy 9:40. Jaona toko 5:10 ny andininy 9:40. Teny efa haitsika tsara. Jaona toko 10:40 filazantsara io ny andininy 9:40 vakitsika. Tsy anareo ny fidy ahy, fa izaho no fidy anareo. Ka nanindry anareo mba handesy ary mba harita ny vokatrareo. Andriamanitra zany zay le ny fitiavan'Andriamanitra dia mialoha mandrakariva amin'ny fitiavantsika azy. Ny sara amin'io dia zao. Andriamanitra zany tsy anareo ny fidy ahy fa zany fidy anareo. Itsika zany taloha nandrena zao tontolo zao dia efa nofidian'Andriamanitra. Nous sommes élus avant la fondation du monde. Andriamanitra zany mandefa natao hoe fiantsonana fifidianana ho amintsika rehetra. Dia ianao ve mamaly ny anazy zany nandelo efa nifidiko ka tsy mba nariko. Ianao mamaly hoe za koa ifidy anao. Zay ny dikany teny Jesosy tsy anareo ny fidy ahy fa za. Ny anazy no mandelo za mifidy anao. Zay vao tsika mamaly. Dia zay mahatonga ny Kristy miteny hoe tsy vitany fidintsika ny tendrena na azo décision manendry anao mba ninona andeha sy amo. Ka tsy tokony isy atoranao ny fiainana fa ianao voatendry andeha sy amo. Ary tsy hoe mamoa dia maina vetivety fa maharitra ny vokatrareo.
ary vao mainka mbola garantie ny valim-bavaka omeny ray anareo zay rehetra angatanareo amin'ny anarako na inona na inona fa ny famontaniana dia hoe ianao ve le voafidy sady ny fidy an'i Kristy amarino tsara miteny anao hoe ianao dia olom-boantsy sy voafidy. Andriamanitra manome antsika ankehitriny maranantsika ny hevitra hoe manilo mahandriamanitra azy ny tompo hoe ny herin'Andriamanitra mihitsy manome anao fiainana rehetra toe-panahy tsara rehetra mbola ampiny fahalalana tsara an'i Kristy amin'ny maha olom-boantso sy olom-boafidy ianao. Miantso anao ny tompo ankehitriny aza manamafy ny fonao fa izy dia tia ianao fony mbola tsy ary ny faniriany zao tontolo. Ary ny fitiavan'Andriamanitra tsy miankina amin'ny bika sy tarehy. Miteny izy Jakoba tiako Esau ary misy dikan'izany dikan'izany dia izao mbola tsy misy tarehy kory ianao dia efa nitiavan'Andriamanitra. Aza mieritreritra mihitsy ianao hoe le fitiavana misy satria le Filéo na Filéa io ianao rehefa nitorotorony tao an-kibo dia efa tian'Andriamanitra. Tamin'izany na mbola tsy nisy bika. Mbo fantatrareo moa ny olombelona raha vao mbola anatin'ny kibo mba jereo ny sary fa ratsy tarehy Hitanareo le zavatra maniry boribory kely ohatran'iny mivoaka anaty tany na mivoaka avy anatin'ny hazo boboka fa mitovy amin'iny tsika rehetra io. Izay mieritreritra ianao ny tena bogosy fa ohatran'iny sarinao mbola kely. Embryon moa ny filazanareo azy mba jere kely ny sarin'iny fa tsisy lazana hoe bogosy zany teo. Fa tamin'iny ianao dia efa tian'Andriamanitra. Tokony eritreritra tsara tsika fa tamin'iny ianao dia efa tian'Andriamanitra. Ka meteza hitoetra mandrakariva amin'izany fitiavan'Andriamanitra zany. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika rehetra riavana manoloana izany sitrapon'Andriamanitra nambarany tamintsika izany andehantsika rehetra hanetry tena hiaiky ny tsy famarinantsika ka anaraka ao am-pontsika izao vavaka izao. Ry Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay, misaotra anao izay satria mbola tianao amin-drano fo ka tsy hanafenanao ny fitiavanao maneho mandrakariva aminay fa Andriamanitra tia anay ianao. Tamin'ny alalan'izany no atsapahanay indray fa tianao izay hanana ny toe-panahy mifanaraka aminao Andriamanitra ary hanana ny fahalalana tsara ihany koa amin'ny maha olom-boantso anay. Manoloana izany ry Tompo Andriamanitray dia miaiky ny tsy fahamarinanay izay satria betsaka ny toetra, ny toe-tsaina, ny toe-po, ny toe-panahy zay hita teo amin'ny fiainanay nefa tao mahamenatra na ny manonona azy reny aza. Mifona ihany koa izay any amin'ny tsara zay tokony nataonay nefa tsy hita teo amin'ny fiainanay izany. Mahatoky izay ry Tompo Andriamanitray fa amin'ity fotoanan'io ty dia Andriamanitra miandry anay ianao. Koa ny fanainao masina hiasa aminay rehetra ny herinao Andriamanitra hiasa ty anatinay. Aizanay mandeha araka ny fanainao masina zay fanomenao anay ary ahatsiarovanay ihany koa ny fahalalana tsara, ny finoana zay efa nametrahanao anay rehetra. Mianoa ny vavakay ry Jesosy Kristy Tomponay
fa amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Amen. handray ny teny somafaly izay omeny tompo Andriamanitra ho antsika manao hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjaka ampisorona firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga dia ianareo izay tsy firenena akory fahiny fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra izay tsy namindrana fo fa ankehitriny efa namindrana fo. Noho izany fitiavan'Andriamanitra izany ry havako dia ambara fa voavela ny fahotanareo noho ny anaran'ny Tompo ko midera azy. Sambatra ny olona izay voavela ny elona sy voasarona amin'ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. 7:7 isaorantsika ny Tompo. Iombona amin'ny vavaka isika rehetra ry havana. Andriamanitra tomponay sady Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay efa niantso anay hanana finoana soa, hanana ny fahalalana tsara. Misaotra anao zay ny amin'ny teninao izay mitaona anay ihany koa
hanana ny toe-panahy mifanaraka amin'ny sitraponao Andriamanitra. Jesosy ianao no vatolampy orenanay, ary mbola miazona sy mitantana ny fiainan'ny fiangonanao ihany koa ankehitriny, dia ny fiangonana ny fitaizam-panahy protestanta izay ametrahanao anay. Ny raharaha rehetra atao amin'izao fiangonanao izao, angatahanay hatrany ny fitantananao sy ny fombanao. Mioman'izay ankehitriny amin'ny fanokafana ny fankalazananao no ny 15 taona ny asa tamin'ny mpanomponao sy ny 20 taona ihany koa ny amin'ny asa mampitandrina. Misaotra ny amin'ny fandaminana rehetra izay efa vita ankehitriny, ary mbola kinina aminao ihany koa ny alavorary izany isehon'ny voninahitra ao Andriamanitra. Mahatsiaro izay amin'ny teny io ty ny sampana VFL, mangataka izay ho azy ireo ny atonga azy iaina mandrakariva ny fanomeza-pahasoavana rehetra izay nomenao azy, mba entina mampandroso ny asan'ny fiangonanao. Manana ny anjara izay nomenao anay ihany koa izay tsirairay avy. Apetraka eo ampelantananao ny herinandro izay diavinay atomboka indray amin'ny tian'io ty, ny volana vaovao izay hitsahanay manomboka rahampitso, ny asanay ny fianarana ary ny zanaky ny fiangonanao. Mahatoky izay ry Tompo Andriamanitray fa miaro anay ianao ary miara mandeha aminay hatrany. Ankinina aminao ihany koa ireo namanay izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, raha mety ianao dia meteza hamangy sy hanasitrana azy ireny. Misaotra fa misy mandrakariva ireo namanay afaka mijoro vavolombelonao ny amin'izany fitondranao izany. Nomenao tombonandro, mahatsiaro ny fitantananao mahagaga teo amin'ny fiainany. Ankinina aminao Andriamanitra ny fiainan'izany mpanomponao izany, ny tokantrano, ny asa ary ny anay rehetra ihany koa. Ny vavakay dia valio araky ny haben'ny famindramponao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany. Amen. Ijorotsika ho vavolombelon'ny finoantsika riavana ny fanekempinoana laharana voalohany na ny fanekempinoana apostolika. Mino an'Andriamanitra ray tsy to, mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijalina nanapaka Pontius Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty analeviny, nidina tany amin'ny fiainantseta, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy to, avy ihany no iaviny tsara mivelona sy maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Manasa antsika rehetra azo toerana ry avana. Anomana fanahy ny mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra, hitsangana isika anao nira voalahatra 700 voalohany, hitsangana ny mpanday fanasan'ny tompo rehetra hiatrika ny ankatoka. Timote faharoa toko fahatelo. Timote faharoa toko fahatelo. Ny andininy 7:10 hatramin'ny 7:10. Timote faharoa toko fahatelo
ny 240 hatramin'ny 740. Vaky itsika aminaran'ny tompo fa ianao kosa ipetraka ianareo. Mizara roa isoratra io a atiny fafony voazaza anao dia efa nahalala ny soratra masina. Tamin'ny andron-dry Paoly apôstôly a ny atao hoe soratra masina dia ny testamenta taloha ihany, mbola tsisy zany le testamenta vaovao. Tamin'ny andron-dry Jesosy hatramin'ny Paoly apôstôly ry Timoty a rehefa miteny izy soratra masina testamenta taloha ihany. Izay ny dikan'izany milaza amin'ny Timoty izy, ianao izy a mahareta amin'ny zavatra ny ampianarina anao, fantatrao na mpianatra anao izany, hatry ny fony voazaza anao dia efa nahalala ny testamenta taloha ny dikany izay nampahendry anao. Zay zany le testamenta taloha zany. Kanefa ho Paoly apôstôly amin'ny 1:10 izay soratra rehetra nomeny tsirin'Andriamanitra, tsy ny testamenta taloha ihany fa amin'ny fotoana io Paoly efa manomboka manoratra, efa naminany izy hoe ho lasa testamenta vaovao io anariana aminy. Izay ny dikany hoe soratra rehetra ndray efa nisy soratra maromaro zany teo fa tsy mbola testamenta vaovao no anarany, fa taty ariana zany dia nomena anarany hoe testamenta vaovao ireo, boky 720 ireo. Ny tantaran'izy zany a noresantsika fanampiny. I Paoly apôstôly no nahatsiaro voalohany nanoratra, tsara ny mahafantatra an'izay, nanoratra izy a Tesalonianina voalohany, tsy ny filazany tsara, tsy milahatra chronolozika zany le testamenta vaovao itadio fa ny baiboly tsy mirahatra par ordre chronolozika na araka ny ara-potoana fa araka ny foto-kevitra nandarana azy eo. Fa ny tena voasoratra voalohany zany dia epistily ny Tesalonianina, Paoly zany ny voalohany nanoratra. Rehefa nanoratra Paoly nanangany ekipa izy, nanoratra koa namany, dia nisy epistily, nisy filazantsara. Zay ny karazam-boky. Tetra ry Petera nanoratra koa zareo. Fiangonan'ny Petera fiangonana jiosy kristianina ny betsaka ao, fa ny fiangonan'ny Paoly fiangonana jentilisa kristianina ny betsaka ireo miteny grika ireo. Dia nisy somary fifaninanana zany teo. Ny andry Paoly epistily 3:10 Paoly io tsy izy rery nanoratra io fa izy sy ny namany. Dia miampy filazantsarany zareo dia Lioka, filazantsarany Lioka. Ny andry Petera epistily soratan'ny Petera, ny Jakoba, ry Joda, reny ny ray Tariky. Ny filazantsarany zareo Matio. Ny filazantsarany Marka dia neutre, sady tsy an'ny Paoly ny tsy an'ny Petera. Zay ny antoko anankiroa, nanoratra zany ekipandry Paoly dia nanoratra koa namalany iny ny ekipandry Petera. Taty ariana be vao nanoratra ny ekipan'izy, ekipandry John. Zay le ekipa telo nanoratra ny filazantsara, tsara mahafantatra an'izany. Zay mahatonga ny filazantsara John hafa be, tsy ny tantara fahazazany Jesosy tsony izy fa efa voatantara ry amin'ny Matio sy Lioka, Marka, zavatra hafa be ny soratany. Epistily nanoro koa izy, epistily miaraka amin'ny Apokalipsy. Zay mahatonga reo zany ohatra ny toko telo, ny Paoly epistily 3:10 miampy ny filazantsarany Lioka, ny asan'ny apôstôly, ry Petera epistily ny Petera, ny an'ny Jakoba, ny Joda miampy ny filazantsarany Matio, ny Marka neutre ho izitsika. Dia taty arina nanoratra amin'izay zany i John ame an'izany rehetra zany. Manana filazantsara koa izy, filazantsarany John, manana epistily koa izy miaraka amin'ny Apokalipsy. Zay mahatonga an'io misy filazantsara sy epistily,
misy filazantsara sy epistily misy filazantsara sy epistily a zay no dikany zany hoe nisy andihana mpanoritra tao ka ire le tiany paoly resahana hoe zay soritra rehetra nomen'nytsilimandriamanitra dia mahasokoa anampina ny testamenta taloha io hitaizana amin'ny fahamarinana mbo vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra ny mpanompon'andriamanitra teraka teo zany a le atao hoe testamenta vaovao a nasiana sivana dia ny boky fita amin'ny roapolo io zany a dia natambatra ndray amin'le hoe testamenta taloha dia nazahoantsika le hoe baiboly feno testamenta taloha sy testamenta vaovao fa averintsika fitinina hoe tamin'ny androndry paoly a petera jesô inona ny soratra masiny zareo izy tsika testamenta taloha ihany nisy teo aveo nanomboka nanoratra amin'izay ry paoly sy ny namany a ry petera sy ny namany a i jaona sy ny namany a dia nazahoantsika indray a boky maromaro sy vanina fita amin'ny roapolo dia nantsoina hoe testamenta vaovao dia ny baiboly aveo fitambarany testamenta taloha sy ny testamenta vaovao ivavaka isika misaotranao zay tompo ny amin'ny soratra masina zay ny testamenta taloha ny lovaina tamin'ny jiosy rehefa tonga kristy ny asa ny apôstôly sy ny namany tonga ny soratra rehetra nomeny tsindroman'andriamanitra mahasoa anay zany teraka ny testamenta vaovao natambatra dia lasa baiboly misaotranao zay ny amin'ny teninao zay fahamarinana namasinanao anay fanilo ny tongotra fanazavana ny lalanay tsaronay za amin'ny tantara zany fa mahasoa anay ko mampianaranay mandrakariva tompo mba hoendro amin'ny famonjena amin'ny finoana zay miomana ampanany mpanefana samy tompo rehetra tsy ny eto dia aminy fanaizanaiza misy azy ireo iomaninao mba handray anao kristy rehefa mandray ny eukaristy masina ary anao andriamanitra ampiona anay amin'ny fotoana rehetra mampety zany amin'ny sakramenta masina ny amin'ny kristy zay vela tsy manjaka miaraka anao amin'ny fanamasina amin'ny taona rehetra mandrakizay amen iroso amin'ny fotoana zay anolorana ny solom-body akoho amin'ny zokiola isika manasa avatra amin'ny tompona andraikitra amin'ny vondrona fototra laika vitribitrika natanterahana izany mamerina ny fiarabana ho atsika mpianakavin'ny finoana amin'izao andro natokatsika fiangonana izao a iarabana ndio ray aman-drenitsika sy zokiolona eto amin'ny fiangonana ny voalohany teny dia misaotra an'andriamanitra tsika ny amin'ny zany rehetrarehetra zany satria naomeny ny tombonandro indrindra ary ny fahasoavana noho izao aretina misy eto amin'ny firenena zao dia afaka indray tafahomana eto a anatanteraka izany fizarana solom-body akoho sy sertifika zany dia mamerina manantitra ny fiarabana izay a ho anareo 30 mianaka satria dia 5 taona ny zokony indrindra ary 7 taona ny zandrany indrindra ny teninay dia ny sertifika sy ny solom-body akoho zay hozaraina dia fahatsiarovana ihany fa ho fiarahametan'ny fiangonana dia indraminay ny teny ao amin'ny Korintiana 2 izay rahantsika mamaky raha sitrakareo a Korintiana 2 toko 5:10 andininy 10 tapany a Korintiana 2 toko 5:10 toko andininy 10 tapany 1 rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa ny fahasoavan'andriamanitra natoy zao ahy ary tsy ho foana ny fahasoavany ato amiko amen eny ary tompoko dia irosontsika ny amin'ny fizarana ny sertifika sy ny solom-body akoho ho an'ny zokiolona ka ho fandaminana raha sanatsika tsy eo le ray aman-dreny a
dia mba manantona ny tompon'andraikitra eto amin'ny VFL eto a ny zanany na havany a ahafahana mandama ny fomba izarana anazy. Saotra tompoko. Zava tompo, mangataka ny filohan'ny fiangonana iaraka raha pastera nolotra an'izany. Ho any Andriamatoa isany sy Ramatoa isany Rasana Malala Elisabeth, Rasana Malala Elisabeth, Rasoary Felo Sistine, 5 taona, azafady tompoko. Manaraka azy Rasoary Felo Sistine, Rasoary Felo Sistine, 7 taona. Rahary Malala Elisée, 7 taona. Rasoary Malala Sistine, 7 taona. Ravoary Soa Charlotte Noeline, 9 taona. Rawely Zaka, 2 taona. Rabetalina Lucette, 2 taona, manaraka azy eo. Manaraka azy eo Rakotondray-be Jean Désiré, 20 taona. Rakotondray-be Jean Désiré, 20 taona. Rahary Mihajary Soa Alice, 20 taona. Rahary Mihajary Soa Alice, 20 taona. Rakotondray-be. Rasoanandrasana Célestine, Rasoanandrasana Serlestine, 20 taona. Rakotoary Very Fidèle, 7 taona. Rakotoary Very Fidèle, 7 taona. Razafindraketaka Claire, 7 taona. Razafindraketaka Claire, 7 taona. Ravoavy Madeleine, 7 taona. Rasoanindranona Marceline, 7 taona. Rasoanindranona Marceline, 7 taona.
Manaraka azy ao Razafindrasaotra Alphonse. Razafindrasaotra Alphonse enina amby 70 taona. Manaraka azy ao Ravelo Armanana Perline 470 taona. Ravelo Armanana Perline 470 taona. Randriatsimialina Roger Pascal 470 taona. Rafao Mialy Florentine 370 taona. Rova Rabesoa Jacqueline 370 taona. Sao dia tsisy ty Florentine iny a. Florentine. Razafiarso Dieudonné Florino 270 taona. Razafiarso Dieudonné Florino 270 taona. Tsy ao iny. Rasolofson Lydie 270 taona. Oh. Razafindram-bavy Juliette 270 taona. Juliette, ty ny Juliette. 270 taona. Somalala 270 taona. Somalala 270 taona. Rajameson Rakotomaharo 270 taona. Rakoto Zafy 270 taona. Rakotonirina Wilson 270 taona. Rakotonirina Wilson 270 taona. Ravao Arso Hélène 270 taona. Ratovy Tsiferana Rasoarinirina Elisabeth 70 taona. Manaraka azy ao Rasoarivelo Augustine. Rasoarivelo Augustine 70 taona. Andriarmanana Pierre 70 taona. Zay, aiza ty. Fitopolo taona. Randriarmanana Pierre. Sao? Zay zany. Zay tonga dia reso. Ivavaka isika. Misaotra zay tompona zonay manana an'ireto ray aman-dreny reto izay manoro lalana anay rehareha sy tabianay tarafinay amin'ny fiainam-pinoana satria raharahara-panahy izany tsy miala amin'ny fiangonana izy ireo na dia eo ny taonany. Misaotranao zay tompo satria misy tena mbola matanjaka izy ireo ary afaka mbola miara miasa aminay mitarika anay amin'ny asa tsara rehetra. Entinay mbavaka mba azoto hatrana amin'ny fanompoananao. Misy kosa efa na reradreraka amin'ny ara-batana. Ataovy matanjaka kosa ny fanahy hitarika anay amin'ny lalana tsara rehetra. Mifahasalamana ery sy tanjaka izy ireo. Iara-paly mandrakariva fampitatina aminay indray manondritra ny taona. Ka faly zay manana azy ireo omban'ny fahasoavanao ny amin'ny Kristy Tompo. Amen. Aorian'ny filazana raha vaovao ataon'ny pastera dia ananambarany
sy ny 10 taona amin'ny alalan'ny filohana avy eo. Fifalianao antsika ny nahavitan'ny fanamasinana fanambadiana ny reto zanantsika Arabe Ritafika Arfidy Fabrizio sy Ravelonjato Miary Larissa. Asanao zareo. Reo izy reo dia miarahaba anareo ny fiangonana. Sora tompo. Angatabavaka ao masinina fanambadiana Ravelson Ando Fanirambintsosy Ravalson Menjanary Maeva Fitiavana. Asanao zareo. Reo izy reo dia mivavaka anareo ny fiangonana. Ny Dorcas dia mivory ny raha riva ary manasa antsika rehetra fa misy famelabelarana mitondra loatany hoe ny tokantrano sy ny Covid-19 iarahan-jareo amin'ny fitandrina zany ny raha riva zany. Dia manasa antsika izy reo amin'ny roso sasany. Manentina koa ny mariazy miara-mizotra isoratra anarana amin'ny Dorcas izay rehetra mieritrehitranao mariazy miara-mizotra fa manomana an'izany izareo amin'ny sapana Dorcas. Rehefa mirava ny fiangonana dia mijanona ny dekona sy ny olona rehetra miaraka amin'ny biro amin'ny fiangonana, miaraka amin'ny komitiny faharoapolo taona nampitandrina sy 20 taona ny arahana ny asa. Manarak'izay fampatsiahivana amin'ny dekona sy ny olona. Raha misy fotoana mifanitsaka dia ny fivorian'ny dekona no ambony indrindra eto amin'ny fiangonana. Fivorian'ny dekona aloha zany hoe dekona aloha vao sampana. Ka ampatsiahivana ny dekona amin'ny fanekenana taona fa fivorian'ny dekona aloha vao sampana. Dekona ambony lavitra no sampana ka mampahatsiaro antsika dekona amin'izay. Fa raha mbola tsy zakanao no manao dekona dia midina kapitiony ianao zany. Loanao mijanona amin'ny sampana ihany aloha ianao. Fa dekona aloha vao sampana. Zay ny rafitry ny fiangonana dia mihezitsika zany manaja an'izay rafitra izay. Manasa ny filohan'ny 20 sy 12 taona antsika ndray fitenenana. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Amin'ny anaran'ny birao sy ny komity ny fankalazana ny 20 taona na ampitandrina sy ny 15 taona ny arahana nanompo tamin'ny mpitandrina Kosavy Mikaela Menakavy no joroako eto ankehitriny mba hanao fanentanana fohy ho antsika rehetra eto amin'ny fitazam-pianany Filoranday fiangonana miaramila Ampahibé. Araka ny fanambara tamintsika moa araka ny tetiandro izay efa notapahana dia amin'ny alahady 7 ny volana febroary izao no anatanterantsika ny fampompiavahana ho fankalazana sy fisaoran'Andriamanitra noho ny 20 taona na ampitandrina sy ny 15 taona ny arahan'Anompo. Amin'ny fotoana izany no anokafana ny fankalazana ary toy mandritra ny taona ray manontolo. Koa horaisinay adidy sy andraikitra ny manentana antsika rehetra mba hanomana ny fomam-panahintsika hiatrika izany fotoana lehibe izany izay hotaritiny avy ao amin'ny synody amin'ny paritany. Ny teny fanefa izay noraisina moa mandritra ny fankalazana dia izay hitantsika ao amin'ny Korintanina 2:2 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo fa andry Kristy ho an'Andriamanitra izahay amin'izay hovonjena sy izay hovery. Misy ny vina izay efa napetraka dia ny fanavaozana sy ny fampitomboana ny aim-panahy eto amin'ny fitazam-panahy protestanta ho an'ny filohalondahy. Noho izany dia misy ny tanjona izay hotratrarintsika zany mandritra izany fankalazana izany dia ny fampifandraisana ny zanaky ny fitazam-panahy eto an-toerana sy ny any ivelany. Faharoa dia ny fampiorenana ny finoany tsirairay sy ny daholobe. Ary farany dia ny fanohanana ny mpitandrina amin'ny asa fitazam-panahy. Koa dia manainga antsika rehetra mba hitondram-bavaka izany fotoan-dehibe izany sy ny asa rehetra ihany koa izay ho tanterantsika mandritra ny taona fankalazana. Ny rakitra faharoa amin'ny fotoana io moa dia atokana ho an'ny komity ny fankalazana ny 20 sy ny 15. Misy any nefa ny fandaminana izay tsy maintsy apetraka eto amin'ny fiangonana mba ahafahantsika manatanteraka izany fotoana lehibe izany.
misy ireo vahiny maro izay nasana anatrika izany fotoana izany ka dia eto amin'ny toerana eto anoloana izany dia isy seza maromaro ho apetraka mba hipetrahan'ireo vahiny izay nasantsika ireo ka tsy manjisy izany ny fandaminana nataon'ny diakona sy ny komity amin'ny fametrahantsika ireo vahiny ireo na vahiny avy eto toerana zany na vahiny koa avy any ivelany ary isika rehetra zany dia samy mba hanaraka izay fandaminana rehetrarehetra tianao ho atanterahana mikasika an'io ny manaraka izay dia ny toerana aviato sy ny aviato koa zany dia mba hatokatsika hipetrahan'ireo birao sy ny komity ho mba hambady avy ho atsika rehetra izay mitondra ny fiarakodia dia mba tsy asiantsika fiarakodia miditra zany atao tokotanin'ny fiangonana amin'ny fotoana io satria mety ho betsaka ny olona maro izay ho tonga dia ho asiana chapiteau ivelany eo mba hipetrahan'ireo hipetrahantsika mianakavy ho an'izay sy tafiditra ato anatin'ny fiangonana ka eo anatrehan'izany zany dia ny tompona andraikitry ny fanamafisam-peo dia mba hijery akaika ny fanamafisam-peo atao anatiny indrindraindrindra ho an'ireo olona ihany koa izay voatery tsy maintsy hipetraka eo ivelany ka mba hitany zany sika rehetrarehetra mba hanaraka tsaka ny sandavany izay fandaminana rehetrarehetra apetraka mba hampizotra tsara ny fanampavahana ho voninahitr'Andriamanitra mbola mitohy ny fankalazana amin'io andro iny amin'ny tolakandro dia isy ny antsapana lehibe izay handraisan'ny sampana rehetrarehetra anjara eto am-piangonana manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ny sampana tanora kristianina moa no miandraikitra ny fandaminana iray manontolo ka toy izay ny fanentahana foiny sy ny fandaminantsika mianakavy ho dia isaorantsika rehetra naritra ny aino ho voninahitra ndreo Andriamanitra rery ihany isaora tompo misaotra ny tompontsika ny amin'ny zany rehetra zany dia manasa antsika rehetra hitondram-bavaka ny mpitanina mianakavy amin'ny fanokafana raha tsy misy ny fiovana dia ny filoham-panampiny foibe efitsika ema no avy eo hitarika amin'ny fotoana miaraka amin'ny synode apartamy ary ny toniany foibeny sekoly alahady miaraka amin'ireo mpitandrina rahalahy namana zany izay ny fotoana amin'ny heriny dia ny raha riba zany misy fotoana miaraka amin'ny sambona dorokasy famelabelaran-kevitra iroso amin'ny rakitra isika janona ny dekona sy lolona ary ny komity ny faharoapolo taona sy ny 2020 rehefa mirava ny fiangonana araka ny voalaza teo amin'ny heriny dia manao fanamiana daholo tsika rehetra manao manjamanja daholo zany tsika ny dikan'izany manao bogosy daholo zany amin'ny heriny manao fanamiana isika rehetra anehoana ny voninahitr'Andriamanitra amarina zao fotoana izao isika irayntsika nira mialosy aoreny sodrano Oh
Tanteran'Andriamanitra aminareo izao tsodrano izao. Andriamanitra nome izay tokony ho anareo, fiadanana, fitiavana, finoana, fanantenana avy amin'Andriamanitra. Fahasoavana ne ho aminao rehetra tian'i Jehovah Kristy amin'ny fitiavana tsy mety levona, ka ho tahino raha mandeha, ho tahino raha mitoetra. Amen. Petraka ivavaka mangina isika to. Efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka n'Andriamanitra amin'ny fahalalana le niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray ary ny fanahy masina. Amen. Dia mirary soa antsika rehetra.